Lalatina Rakotondrazafy ministry ny serasera teo aloha sy ny kolontsaina dia niarahaba isika malagasy rehetrarehetra fa nahatratra ny farantaona 2024 ary nirarisoa antsika rehetra sahady izy nihanitsaka ny taona 2024 ampifaliana sy ankasambarana. Zahay ato amin'ny chaîne Nouveauté Gasy dia miarahaba isika rehetra nahatratra ny farantaona ary mirarisoa antsika rehetra ary hivavahana sy angatahana amin'ny Andriamanitra andriananahary mba hatratra ny taona vaovao 2024 engany ho taona feno fahasambarana ary ho feno fifaliana fa ho lavitra ny fahoriana tokoa. Koa dia reso ampifaliana, reso ampahasambarana ary koa dia valio ampitsikitsikina ny fiarabana zay atolotra ny ianareo rehetra indrindra moa ny fiarabana izay natolotry ny Lalatina Rakotondrazafy izay ministry ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha. Nanambara moa i Lalatina Rakotondrazafy ilay ministry ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha taoriany niarabany ny vahoaka malagasy nahatratra ny farantaona ary nirariny soa hiany koa ho an'ny vahoaka malagasy mba hitsena ny taona vaovao 2024 dia toy izao ny fanambarany. Nampiatsiahy sady nanamafy fa aza adinona ny lahateny firariantsoa sy ny famaritana ny vina laharam-pahamehana hataony Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina anio amin'ny 7 ora alina. Tsy tokony ho latsa-danja ary tsy tokony hatao ambanjavatra tokoa raha ny kabary izay ataony filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina anio amin'ny 7 ora alina. Tena tsy tokony atao latsa-danja tokoa ary marihina fa mandeha amin'ny TVM sy ny RNM rehetra manerana ny nosy fa mandeha amin'ny hena manjery tsy miankina maherin'ny 300 iran'ny Madagasikara ihany koa. Koa zava-dehibe ho antsika malagasy ny fianona ny kabary izay ataony Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy vina izay ambarany amin'ny 5 taona manaraka. Koa dia tokony ihainy zany isika vahoaka malagasy rehetrarehetra satria isika vahoaka malagasy rehetrarehetra dia manana andraikitra sy adidy ho an'ny Madagasikara iombonana ity indrindra ho an'ny nosy izay iarahantsika hilovainy taranaka amampara. Na de eo aza ny fanaintanana izay nataony Lalatina Rakotondrazafy dia izahay ato amin'ny chaîne Nouveauté Gasy ihany koa dia manentana isika rehetra mba haino izany kabary ataony filoham-pirenena izany sy ny firariantsoa izay ataony ho amin'ny hitsenantsika ny taom-baovao 2024. Hintanana tokoa isika rehetra mba hahara-baovao, hintanana isika rehetra mba hankatosy hiheno ny mpitondrantsika satria io ny voafidintsika, io ny mamintsika ka filohan'ny Madagasikara izy natina na tsy tina. Hoy ny tenin'ny soratra masina izay manao hoe mankatoava sy mihenoa ary manajany mpitondra anareo ianareo. Koa dia andeha isika rehetra hiheno sy hankato ary hanaja ny mpitondrantsika indrindra moa hiheno ny kabary izay ataony anio amin'ny 7 ora alina mandeha mivantana amin'ny TVM sy ny RNM rehetra manerana ny nosy ary indrindra ihany koa mandeha amin'ny hena manjery tsy miankina maherin'ny 300 iran'ny Madagasikara. Koa dia samia tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra ary manova fety sambatra indrindra moa manova farantaona sambatra enganeo tratran'ny taona vaovao daholo isika rehetra ary tsy ho hisy ny sampana, tsy ho hisy ny loza ary enganeo ho taona feno fahasambarana, feno fifaliana ho lavitry ny fahoriana ity taona 2024 ity ary entina hanova ny zavatra rehetra tsy vita nandritra ny taona 2024 ary hakana lesona amin'izay tsy mety rehetra natao nandritra iny taona lasa iny. Nirarisoa isika malagasy rehetra i Lalatina Rakotondrazafy ary niarahaba isika rehetra ihany koa tratran'ny farantaona ary tsy vita ny Lalatina Rakotondrazafy irery ihany no mirarisoa ianareo vahoaka malagasy rehetrarehetra fa izahay ato amin'ny chaîne Nouveauté Gasy koa dia mirarisoa ianareo rehetrarehetra ary miarahaba ianareo rehetrarehetra nahatratran'ny farantaona indrindra ho tratrany taona vaovao. Zay fa veloma vetivety gaby oye ciao bye daholo atsika jiaby manaraka ny video fa miangavy ianareo mba hanaraka ny video manaraka.